Vatimpana entin'i Pasteure BARBIER Christina. Amenaran Jesosy, raha misy heloka eo an-tananao dia ario lavitra izany. Ary aza vela hisy ratsy hitoetra ao andainao. Amen. Ivavaka isika. Alpha sy Omega, mideranao zay manome voninahitra ny anaranao amizao maraina izao. Na dia tsy mendrika aza, tsy tanteraka, mpaniasy, raiso ny haja mamboninahitra. Atolotra ianao ray masina ny andanitra manao hoe masina, masina, masina Jehova tompony maro, heniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Makasitraka anao zahay. Ray malala mbola nanomezanao anay an Jesosy Kristy izay mifona isanandro anay, mangataka famelan-keloka eo an-tanakavananao. Manaja anao Jesosy ary de manetry tena eto anatrehanao. Matsiaro tokoa fa sambatra manana anao. Mbola nomenao izao famondrampo izao fahasoavana lehibe. Mbola fanay manona ny anaranao vao miposaka ny masoandro. Saotra Jesosy. Saotra. Tsy noho ny herinay zany, fa na ny fahendrenay, fa noho ny fitiavanao ka iranao ny fanahinao masina. Itaona anay. Andeha hanantona anao amizao maraina izao. Makasitraka Jesosy malala mitombonandro, nomenao anay tsirairay avy. Misaotra amin'ny fahavelomana zay raisinay maimai-pona, satria ianao rery any mahafantatra ny fotoana fetra itoeranay amizao tany izao. Anio de mbola tsaronay fa famondrampo ny fahavelomanay na omenao anay. Mamondrafo aminay, mamelany heloka Jesosy, satria tsy mendrika andrany fitiavanao zany izahay. Fa fatesana neny mendrika anay, satria de miodina isanandro izahay. Kanefa tompo tsisy foinao verina dia ray, mbola mialanenina aminay anao. Ankehitriny koa, tsy vitany manome fofonaina ihany, fa mbola mamelatra ihany koa sakafo fanay. Masoa, afahanay mamendra ny famendranay. Afahanay ihany koa Jesosy mitandrina amizay rehetra ataonay. De mba voninahitry ny anaranao rery any ny antom-pisinay amizao tany izao. Indrindra ny anomananay ny mandraky zanay. Jesosy malala, raha hoany aminao zahay. Antsoinao hiala amizao tany izao indray andro any. En Jesosy, ka io ny teninao, izay fanilony tongotray tokoa fanazavany lalanay sy ny fiainanay. Ka io zany teninao zany, itsiry ety anatinay. Ka fanamasino, fanamasino, ka sio ny foa mampananay. Fanamasino arotsao ny fahasoavanao. Na amin'ny mizara ny teninao, na ny mpandray, de mba voninahitry ny anaranao rery any. Ny fifaliana firavoravona raisinay amin'ny alalan'ny teny masinao. Misaotra mpamonjy, saotra fanamasino, hoderanay mandrakizay ny voninahitrao. Halleluja. Amen. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo avy any Nazareta riavana malala. Isaky ny faraparan'ny volana mo isika tsika protestanta na voalohan'ny volana dia manomana ny fo mampanahtsika iray latabatra amin'ny tompo. Izany indrindra no nandrisikahy amin'ny tsy maraina ity na resy lahatra zao mpanompo tsy mahasoa izao izara ny loha hevitra lehibe hoe Tandremo, fandrao mihinana sy misotro amin'ny fanamelohana isika. Ka sokafantsika ary ny baibolitsika ao amin'ny filazantsara ny Kristy Jesosy araka ny Lioka. Lioka toko faharoa amby roapolo andininy fahasivy amby folo ka hatramin'ny faharoapolo. Luc chapitre 22, verset 19 à 20. Rehefa hita izany teny efa fantatsika ary fiaintsika isanandro isaky ny manatrika fanasana masina itsika. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nandray ny mofo izy ary rehefa nisaotra de novakiny ka natolony azy sady nataony hoe ity no tenako izay omena ho anareo. Izao no ataovinareo ho fahatsiarovana ahy. Ary araka izany koa ny kapoaka rehefa vita ny sakafo dia hoy izy, ity kapoaka ity no fanekena vaovao amin'ny rako izay aidina
ho anareo. Amen. Ray masonao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Mbola mpitombona amintsika lalandava riavana ny fahasoavana omba ampiadanana avy amin'Andriamanitra ray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika ary koa ny fampiraisana miaraka amin'ny fanahy masina. Izany teny izany dia henontsika izany mety tamin'ny lakamisy masina Jesosy niara nihinana ny Pasika tamin'ny mpianany. Ary enitsika matetika ihany koa araka ny voalazako teny am-piandohana fa isaky ny mandray ny fanasan'ny tompontsika dia henontsika izany. Teny mafonja izany, misy antony lehibe izany. Atsiarovantsika n'izany isaky ny mandray ny fanasan'ny tompontsika. Koa ny hodinitsika dia ny zavatra ambaran'i Jesosy ary amin'izao teny izao. Indrindra ilay teny telo lehibe lazainy hoe izay omena ho anareo, izay alatsaka ho anareo, atavonareo ho fahatsiarovana ahy. Izany no jerentsika ry havana tsara, fantatsika tsara izany. Isaky ny ihinana ny tenan'ny tompo sy isotro ny ran'ny tompo isika ry havana malala. Izay omeny Jesosy dia lazainy amin'ny teny hoe amin'ny voalohany izao hoe ity no tenako izay omena anareo. Raha nanolotra ny mofo izy, ary ity koa izy ny rako izay alatsaka ho anareo raha nanomeny divay izy. Noho izany ny tenany sy ny rano no atolony atsika miaraka izany tena sy ny rano izany sy miombona amin'ny mofo sy ny divay izay hita maso. Raha ny tenany sy ny rano nomeny dia ny tenany manontolo mihitsiny izany, ny tenany rehetra izany, ny tenany manao ahoana, ny tenany izay manoa tanteraka an'Andriamanitra no omeny antsika. Nandova toetra ratsy tamin'ny Adama voalohany manko isika ry havana, nefa omen'Andriamanitra Adama faharoa tonta sarobidy dia ny asa marina izay nataony. Nanohitra an'Andriamanitra itsika fahiny, nefa nomeny ho antsika ny fanoavana ny rainy, dia nomeny ny tenany ho fanoavantsika ny rainy. Koa tonga zanaka manoa isika ary ao amin'ny Kristy. Ny tenany ozy izy nomeny, ny tenany izay efa maty koa no nomeny antsika. Na dia miezaka hanao ny marina aza isika ry havana, dia pitlosa meloka fatratra ihany isika eo anatrehan'Andriamanitra. Koa fahafatesana sy fahaverizana mandrakizay, izany no anjarantsika. Nefa Kristy no novonoina sy nalatsa-dra ary nafoin'Andriamanitra noho ny amintsika. Koa raha ny hoe ny tenany izany dia izay efa nijaly no omeny antsika ary omeny antsika amin'ny fandraisana, dia fitoriana amintsika izany hoe voasoloko ane ianao e, voaafitoko ane ianao e, efa afako ane ny helokao e. Ny tenany izay nitsangana tamin'ny maty koa no omeny antsika. Ilay tenany naharesy ny fahafatesany no omeny antsika, ary izany dia filazana amintsika ny hoe ity tenanao sy tenako mety maty ity ane dia hitsangana amin'ny maty koa e, ka ho velona indray mandrakizay. Ny tenany izay niakatra velona any an-danitra no nomeny antsika, ary mbola omeny antsika koa amin'ny fandraisana, dia ilay tenany izay mipetraka eo kavanan'Andriamanitra, ary izany dia manondro amintsika ny hoe tsy ety no tany tsara hialako sy hialanao sasatra ane, fa ary any an-danitra eo anilany raiko, any ambony no fonenanao, any ambony no fonenako, ao an-trano ny raiko no misy fitoerana maro, ka manana anjara any ianao amin'ny fanomezako anao ny tenako ny tompo, ny tenako hoe ny tenan'ny tompo ho avy indray izany, ny tenan'ny tompo ho avy indray hitsara ny velona sy ny maty no omeny antsika. Ilay tena nisy eo amboninahitra lehibe indrindra ka hamirapiratra tsy azo jerena ho tonon'ireo anjely, izany no omeny antsika. Ary izany dia antoka amintsika manambara hoe
hamirapiratra koa ianao ka tsy mba ho eloina fa namany ny mpitsara koa ka hitsara anjely aza ianao dia hanjaka mandrakizay miaraka amin'ny Jesosy Kristy koa ianao ary ny fanjakan'i Jesosy dia ho anao koa ary dia tsy anapataperana izany. Zany ny tenany Jesosy ho antsika io zava-dehibe toy izany no omeny Jesosy antsika amin'ny fanasany tiavana malala, fiainana ara-dalàna eo anatrehan'Andriamanitra, fahafahana amin'ny heloka, fitsanganana amin'ny maty, fananana anjara any an-danitra, fandraisam-panjakana tsy mety ho rava mandrakizay ane zany. Lehibe to an'Andriamanitra izany, lehibe tahaka azy mpanome, satria ny tenany raha teo no nomeny atsika. Sambatra itsika mihinana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy. Kanefa moa misy mba ataotsika koa va ao amin'ny fanasan'ny tompo ny fieverana hoe mendrika hihinana an'izany ve aho ankehitriny? Moa va mba misaintsaina itsika hoe masina izany tenan'i Jesosy izany? Sao sanatria misososo eny amin'ny latabatry ny tompo itsika ry havana malala ka mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra izay omeny amin'ny alalan'ny tenany amin'ny fanahy tsy mendrika. Ity ny fanekena vaovao izy amin'ny rako. Ity no ataovinareo ho fahatsiarovana ahy ho ny tompo. Tsy hita maso intsony mantsy Jesosy ka manao fanekena amin'ny mpandray izy. Ny nataony amin'izany fanekena izany dia izay efa voalazany amin'ny izay omeny atsika. Fa izay ataotsika mpandray kosa nolazainy hoe ataovinareo ho fahatsiarovana ahy. Ny rano izay nalatsaka ary no fanekena vaovao nataony tamin'ny Israely vaovao, satria isika izay mino azy izany. Koa tahaka ny famerenana isa-taona, ny famonoana sy fihinanana ny zanak'ondry ny Paska ho fahatsiarovana tamin'ny Israely fa izay no mba amerenana amintsika matetika koa ny fanasan'ny tompo ho fahatsiarovana any Kristy sy ny afitra vitany teo Golgota. Izany rehetra izany no asehontsika amin'ny fandraisana, ka sady fitorinan'ny Kristy amin'ny fanahintsika mpandray izany no fanambarana azy koa amin'ny olona rehetra, araka ny tenin'ny apôstôly Paoly hoe fanaoviana ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviana, araka ny voalazan'ny Korintiana 1:2-9. Raha fahatsiarovana sy fanekena lehibe toy izany ary havana no ataotsika mpandray dia tena say loatra marina isika, tena say tsika manantona amin'ny fanahy ho avy sy mendrika, manantona amin'ny fo maloto, manantona amin'ny fanahy ratsy, fanahy maloto, manantona ihany koa amin'ny fitondran-tena vetaveta tsy akasitrahan'ny tompo. Tamin'ny Israely fahiny araka ny voalazan'ny Exodosy 2:10-6 dia zao no fingorana izay say nanao toy izany, zany hoe ny hinana amin'ny fanamelohana, zany hoe ny hinana ny masirasira tamin'ny Paska. Ka aoka isika ry havako, hangorohoro ny fo sy fanahintsika, aoka tsy hanantona foana ho fanamelohana ny tenako sy ny tenanao eo amin'ny latabatry ny tompo izasy anao, fampandainga sy meloko izasy anao, raha manantona ny fandraisan'ny tompo amin'ny fanahy sy mendrika. Satria
Izany anie dia fitorinan'i Kristy ho efa voahomby izy maty nisy olo aisanao e. Sady fianianana fa hitondra tena marina isika kanefa indrisy ny foko sy ny fonao ratsy ny fanako sy ny fananao tsy mety ny famasinan'Andriamanitra ny fitondran-tenako sy ny fitondran-tenanao mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra koa lozako havana lozanao koa raha mamitaka ny zanak'Andriamanitra izazy ianao ka manao ny rano fanekena izay nanamasina isanao ho zavatra tsy masina sady maniratsira ny fanahy ny fahasoavana araka voalazan'ny Hebreo 10:5 Jesosy izay mandidy atsika anio hoe ataovonareo ho fahatsiarovanahy izany dia milaza indro izao mombanareo mandraka riva ambara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao noho izany raha mandray ny fanasan'ny tompo isika dia matsiaro amin'izany fa eto tsy hita maso Jesosy ary manolotra antsika ny tenany sy ny rany eto tsy hita maso Jesosy ka mandondona ao ambaravarana ny fotsika ka mitady ara-misakafo amintsika eto tsy hita maso Jesosy ka miteny amintsika intiao ilay ny rino fonao indrindra eto tsy hita maso Jesosy ka miteny amintsika nona va ianao ny nofoko no tena fihinana mangetaheta va ianao ny rako no tena fisotro eto tsy hita maso Jesosy ka mampiombona antsika amin'ny fiainana ny fahafatesana ny fitsanganana ny fiakarana ny fiverenany rafa mananiko raiso ny tena mandrany Jesosy fa izay mihinana ny tenany Kristy sy misotro ny rano izy no manana ny fiainana mandrakizay raiso ho famarinako sy ho famarinanao ary izy amin'ny alalan'izany fanasana masina izany raiso koa ary ho fahamasinanao raiso koa ho fananganana isianao raiso koa ary ho tomboka sainy mahazanak'Andriamanitra marina isianao raiso koa ho santatry ny voninahitry ny mahazanaky ny mpanjaka isianao kanefa mialohan'izany aoka sika ny bebaka hanasa ny tenantsika na makivaky volana iray tao de tao ny zavatra maro tsy mifanaraka amin'ny sitrapony tompo araka ny voalaza teny am-piandohana hoe ario izay rehetra tsy akasitrany tompo ka tsy afahantsika mandray ny tenany Kristy sy misotro ny rano Kristy araka ny fahamarinana sy ny fahamasinana azy irery ny voninahitra fa tsika kosa ny fidibana hanomana ny fomam-panahintsika iray latabatra amin'ny Jesosy izay avitra ho aisina. Amen. Vavaka isika. Tompo mangorohoro manoloana ny filazantsara na Jesosy satria masina ianao masina ny tena tsisy nafina aminao mantsisa hazany kolombelo mbola miainao anatin'izao aisina izao eny fanadia mazava aza atoronao ana isan'andro dia matetika dia ny ratsy ihany maizina ihany no safidinay satria efa ratsy tokoa ny zanak'olombelona mifona aminao tompo amin'ny andro anio ity raha nomenao an'izany filazantsara anao izany hanomananay ny fomam-panahinay Jesosy malalako iray latabatra aminao dia mihinananay ny tenanao velona sy ilay rano masina tsara indrindra nalatsaka teo Kalvari. Ampianaro izay Jesosy malalako hitandrina ny fanasany tompo tsy hanao an'izany sanatriako tohitoho fa kosa andady lady amin'ny fanetretena amin'ny fotorotoro sy mangorakoraka no hoentina hiatika ny fanasany ny mpanjaka satria tsy mendrika an'izany an'izahay sofa ny teninao mampahery anay hoe izay manantona anao tsy mba misy olavinao ka iany na dia hinana ny songotsongony amin'ny latabatra ao aza zay
dia azo mijerareo tao. Sotra mpanjaka, ka io zany teny izany tsy rety anakinay ka manomboka amin'izao sisa izao. Dia tanjona tokoa izay ahy bebaka. Hanasa ny fotsy fifanahanay ny tenanay manontolo amin'ny alalan'ilay rano zanak'ondry. Tsisy kilema mba tsy hanatsiny ireo latabatra aminao. Ka io ny teninao Jesosy a, misaotra tompo malala. Hoderako manjaka izay ny voninay tao. Raisy ny fitahiana sy ny tsodrano ho tonoana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo manao hoe: fa Andriamanitro hatateraka izay rehetra tokony ho anareo araka ny hareny ao amin'ny voninahiny ao amin'ny Kristy Jesosy. Aoka ny tenin'ny Kristy toetra betsaka ao amin'ny tsika amin'ny fahendrena rehetra dia mifampianara ka mifananara amin'ny salamo sy ny fihirana ary ny tononkira-panahy mihira amin'ny fahasoavana ao am-potsika ho amin'Andriamanitra. Mifandefera ka mifamelan heloka ianareo hoy ny Tompo. Raha misy manana alahelo amin'ny sasany tahaka ny namelan'ny Tompo ny helokareo, aoka mba hamelanareo heloka kosa. Anaka, atolory ahy hoy ny Tompo ny fonao. Fa ianao kosa, ry ilay mpanjaka ny mpanjaka Kristy, ny solotena ho avitry ny maro, ho anao ny haja, ny dera sy ny voninahitra, ny hery sy ny fahefana hatramin'ny taloha indrindra izany. Mbola ho anao ankehitriny, ary ho anao manjaka izay. Ilay mipetraka amin'ny seza fiandrianana sy ny zanak'ondry. Haleluia. Amen.